Mahakasika ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na FFM kosa roa andro taorianany na voafidy azy ho filoha hitantana ny FFM dia niroso tamin'ny fianianana tetsy amin'ny fitsarana ambony tetsy Anosy tamin'ny tsy androany ity ny jeneraly Rabotoarson Charles Sylvain. Totosa io tolokandro tetsy amin'ny fitsarana ambony etsy Anosy sy ny fianianana izay nataony jeneraly Rabotoarson Charles Sylvain voafidy ho filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM. Ny ininany tsy amboadidy tokoa ity filohan'ny FFM ity izay andraikitra niezaka fampihavanana politika araka ny napetraka ny tondrozotra. Prestation de serment ny président omaly vita ny fifidianana ny vice-président sy ny rapporteur général dia le ataonay zany aloha zany manao karaha piso dia fikarakarana ny règlement intérieur dia volazako teo ilaina izy io satria le procédure zay arahan'le olona angataka amin'ny justice requête dia tsy maintsy ampidirina amin'io règlement intérieur io. Misy fotoana ihany koa filasahana amin'ny fametrahana ny candidature dia tsy fantatra raha misy amin'ireo mangataka amnistie candidat présidentiel ka zay zany ny voalohany. Manaraka an'izay asa vaovao izy ity raha eto tany fanjakana fa raha eny ivelany angambatsika zao ny fa enina amby roapolo tany mampiasa ny réconciliation nationale ty ka tsy maintsy mila zany isika nitsaka efa ny namana dia efa nandalo to amin'izany ka nangataka tamin'ny OIF zay fa nampina dia manomboka zany amin'ny 18-19-20 misy fampiofanana atao an'ny membre FFM momba ny zay ataony zareo hoe justice de transition na justice transitionnelle fondrindrindra miofana amin'ny procédure zay arahana amin'ny justice requête. Nitoaterana teo anatrehan'ny fitsarana sy ireo olo manakaja maro eto amin'ny firenena izany lanonam-pianianana izany. Isany nanatrika izany fotoan-dehibe izany ny filohan'ny tetezamita Andriamatoa Rajoelina Andry. Tsy namala ny fanontanian'ny mpanao gazety ity farany fa avy dia nandao ny lanonana vao vita ny fotoana. Misy 540 isandreo mpiambana ao anivon'ny FFM avy amin'ny fiarahamonimpirenena avokoa izy ireo.